araka ny fandiniana sy ny fahalalana satria mipetraka le afatra manao hoe miarena mora orina fa ny fahatserovatena kosa dia mitaky zoto ary ny vola sarena mora hita fa ny hery ao anaty kosa tovozona sy angonina araka ny fitiavana ka izay le hoe fitahin-drazana misy anitra navelan'ny razana ho azy tao dia ao ny tsodrano ny razana teo alozo nanasina ny tenany izy araka ny tsindrimanitra araka ny fomba fahitany sy ny tsindrinofy dia iny fanasinany ny tenany iny indray dia mipita raha manasina ny tena izy dia mipita makany amin'ny taranany le izy dia ny taranany amin'izay ny tsofony rano raha verenako indray le teko dia ny taranany ny tsofony rano dia nanana fiainana vanona sy nanana fahasalamana ary nanana rentsaina ary nanana fomba fijery miabo sy fomba fiteny fiain'ny fitoniana ary fandiniana mialoha ny lazana satria rehefa miteny dia mila fantarina tsara aloha ny eo ampovoany ary mila fantarina ny farany sy ny mety ho fiverenany amin'izay zavatra rehetra atao satria tsy misy mikisendrasendra fa ara-panahy ny fiainana misy antony avokoa zany rehetra izay rehetra mitranga ary misy dikany izay rehetra mipotra fa tsy raisina fotsiny le izy hoe raha mitany razana dia tsy sahirana ka tsy mijalony ka mboty raha hovaliana zao zay teny zay ho an'ny olona mpiteny azy dia mety andratra amin'ny fony azy satria marina koa mandratra ary raha hiteny koa zao hoe na mitany razana ary raha mitany razana raha tsy mitany razana rehefa matory ambony fandrina ianao izany amin'ny volanao io fa ny razana ny fanahiny tsy nanamboatra vola fa nampiany kolokolo ny saina dia zay le hoe kolotsaina malagasy ny kolokolo ny saina izy mba zay mba hanana soa hanana tsara ny toe-tsaina dia niainga avao anatin'ny fotosainana madio no ahafahana manana fiainana mandroso sy eritseritra tsy misy fahakahalana fa ny olombelona iray rehefa manana feno fahakahalana ny saina feno fahakahalana ny eritseriny feno fahakahalana no masony dia lasa ratsy ny teny aloaka ny vava dia lasa mamatitra ny tenany any izy rehefa avy eo fa tsy izy betsaka ny kamboty fa mibetsaka koa ny kamboty tafita fa misy ihany koa nefa ny kamboty mety ho sahirana kanefa ny andro maraina tsy mba ho ritra moa ny akomaneno tsy mba ny akomaneno magiran-draha tsy mba ho lany ary ny tany tsy lany vorona fa ndray andro mety hifony masom-panahiny ka miainga avao amin'ilay masom-panamiratra zany no ahafahana mainana fiainana mandroso fa tsy hoe ny raza ny fitahian-drazana na ny fitahian'Andriamanitra ka na ho tahin'ilay Andriamanitra ndrenanahary ary ianao ka raha fa tsy miesika ambony fandrinanao fa tsy hitady tsy hiaza arak'izay mahasoa ny fiainanao dia zava-poana ihany zany rehetrarehetra zany dia torak'izay koa ny an'ny-drazana ny razana dia nampianatra mandehana amin'ny lalao marina ary ataovy zay rehetra mahasoa ny fiainana aza mijery ny fiainan'ny hafa fa ny andronareo tsy mitovy aza makatahaka ny fomba fiainan'ny sasany fa mivitanareo tsy sahala fa ny zazakambana aza samy manana sirandokany sy ny vadiny fa raha mitovy ny vitana sy andro tokony ray ihany ny vadiny zazakambana ary raha mitovy ihany koa ny toninandro sy ny vitana dia tokony mitovy ny sirandoka ary mitovy ny finamina fa hoeverina fotsiny zany zavatra zany hoe resaka tiana teza fa ny zava-dehibe tokony takiana dia avy amin'le hoe fotom-pisainana tsy manana fahakahalany fomba fijery miabo tsy mahay manaratsy ny hafa ary fomba fiaino sy fandiniana tsara mialohan'ny tenenana mba tsy ho voafatotra satria mahatonga ny fahasahiranana koa indraindray azo tsoahana ihany koa avy amin'ny hery ao anaty ara-panahy hoe ny razana teo aloha dia miteny fa aza miteniteny foana fa avadibadio ny pito ny ela vao miteny fa tsy rehetra mifanarifo ny vava dia lazaina avokoa ohatra iray raha misy olona mangata-bola aminao zao dia aminao nefa misy nataoko hoe 5 000 ariary na ray alina ariary efa ny anao milaza fa hoe tsisy tsy manana dia iny teny iny ihany no miverina ny olona dia lasa tsy manana tokoa ny le olona dia izay zavatra zay anisan'ny mamatotra ny teniny ihany ka hoe ny teny ny tonga ny razana ny teny hoe ny teny toy ny salaka ka raha tsy mandinika tsara ny tompo manasafelika azy dia izy ihany no afatony fa le izy raisan'le olona hoe fanompo-tsampy asan'ny devoly tsy misy zany asan'ny devoly mapale izy hoeverina hoe fandavana didy ve sana tsy nresaka fa raha tsy nisy angeny ray aman-dreny tsy nisy ny taranaka tatery iny ary raha tsy nisy ny masoandro tsy nisy ny ahatry ny tany fa raha tsy teo koa ny ranonando sy ny rano dia inona ny vokatra dia sahalan'izay hoe nianatry ny natiora ny nakan'ireo razana masina fahendreny ny fahendren'ny natiora natsoahan'ny razana masina nakany an'le fahalalana dia ozy ny razana masina ihany korana bita hoe aza mifanaratsy fa voninahitra ny fifanajana madio tsy misy fiatsaram-belatsy ary fahasoavana no valiny sy setriny zany ka raha
ny fomba fakanatanga voalohany dia hoe ny olombelona tsirairay dia tokony maka ny fahendren'ny fahazavana zareo eny azavany sady tsy makahala ny tsy mandrafy ny tsy manaratsy an'izan'izy fa ny zanak'olombelona ihany no mavita amin'izany satria mitompo teny fatratra ho manamarina rehetra manontolo anefa mbola tsy nahafery-rivotra ny tanany ary mitompo tena fantatra ny hery miafina rehetra manontolo anefa ny tsy nahafery marina rehetra ny olombelona eto ambany masoandro fa laingo zany raha sanatria ka misy ka io le hoe ny firenena rehetra samy manana ny fombany ary ny firenena rehetra samy men'ilay nahary andriamanitra andriana nahary ny anjara-panomezam-pahasoavana ny tsirairay fa fahaizany vahoaka sy mimponina monina eo aminy manaja sy mikolo azy araka ny rariny sy nitsiny no zava-dehibe indrindra anisany mampirindra sy mampandroso ny fiainana ny faritra ny firenena sy izy rehetra manontolo ampandrosoana fa tsisy mihitsy zany hoe olona manana lahelo na fahasosorana na fahatezerana no andeha angatapitahina dia azo tsia fa ny fitahina sy ny fahasoavana dia alaina pitoniana ary ny fitiavana ihany kosa no mamoaka izany ka avy amin'ireo razana rehetra teo aloha sy nitsodrano napetsaka ireo nazahoana n'izany taty afara dia nilovain'le dimy sy fara le satria hitany teo aloha fa nahasosona tsara betsaka inge ny fiangonana teto hoe angambany tsy olazaiko firy-taona zay mialatsiny amin'ny reo avana piray tamin'ny razana kristiana rehetra raha mitena ity zao firy-taona ny teto nisy fiangonana na mba tsy hitenenako ron-jato taona na firy-taona fa ataoko hoe zato taona nitenenana ary zato taona teto nisy fiangonana ka ny fiangonana dia hoe ara-panahy amin'ny ara-panahy zay mantsy mifanahy mazava dia ny fanafoazina dia mampianatra ny sainao tsara anefa tsy nisy firindrany tamin'ny fomba nidirany zareo teto tsy manaratsy sanazendresaka fa lasa fampisaraham-bazana ray ary nisy akehitriny satria nahoana ny ato manao famadihana dia ny ato tsy manao famadihana satria ny ato ny teny hoe fampotsampy efa tiany marina fangatsy marina efa tiany ho izy tokony tsy fanao an'izay zavatra zay fa ny fomba sy ny finoana no samihafa fa ny fihavanana tokony iray tambatra ihany fa ny fifakahalana sy ny fanaratsiana ny foanana miala ao anatin'ny saina dia mandroso ny fiainana dia mety daholo zay rehetra atao fa na iantso amin'izy ianao na ampandre amin'izy ianao rehefa tsy ao aminao finoana sy ny fahadiovana dia na mazava-poana ihany zany fa tsy miaraka mihitsy ny alahe tsisy olona mihitsy ny hoe olona tezitra dia andeha andia ary tsisy olona mihitsy ny hoe olona malahelo dia andeha hitsindraka andia mozika fifaliana nitakinao anatin'izany dia ao anatin'izay ihany koa le hoe fitahin-drazana dia manana fisinana nireo razanireo ary ny razana dia natao atody dia ozy ny razana hoe tsarovy fa akotsaraina fa zato miakatra fa zay afafinao ihany tsy maintsy injainao ary zay ataonao ihany tsy maintsy hiverina aminao na inony zany na inony zany ary tsy mifidy finoana sy mpitana netin-drazana na mpandalina fomba na ny ampanjaka na ny mpitondra fiangonana na mpiditra fiangonana dia ny tody tsy malala n'ireo olon'ireo fa zay ataonao ihany tsy maintsy hivaly aminao ka le fomba fampianarana n'le tody sy ny fampahafantarana ny taranaka ty ariana mihintsiny amin'ny mahakasikina teo hoe valy zay atao sy ny tena zava-dehibe indrindra ary ny fikarohany ny fototra ny fitiavana sy ny marina mba hanana ny fioferitseretana madio ka zay le hoe savazavany ravo no ahitana fotony fa marina tsy misy pirofo mazava ozy ny razana dia mijanona ho amin'ny tompony ihany ny afatra tiako apita moa zany dia tsotra ihany eto dia anararoatra ihany koa satria besaka ny olona milaza hoe tsy mino an'Andriamanitra matoa isika mametraka fanontaniana dia mazava ho azy manana valiny ary ny Andriamanitra samy manana ny azy fa samia fotsiny sika mandeha amin'ny lalan'ny famarinana dia mahatahora ny tody aza makahala olona raha tiana ny tonitsaina aza mandrafa olona raha tiana ny adany eritreritra aza mitahira lahelo raha tiana ny tombon'ny herim-pahasalamana aza makahala ny fomba finoany hafa fa zay ampitombon'ny herim-panahinao atao tarigetra ary koa aza mananao ratsy amin'ny hevitra tsy mitovy tsotra le izy aza mino fanarara aza mino zay fanaratsiana eton'ny olona eo aminao mihintsy fa matoy ianao misy olona mifosa olona tonga eo aminao dia ianao kosa famfosaina raha misy olona mitondra fanaratsiana olona eo aminao dia ianao koa fanaratsiana fean'izany zavatra any dia manaova fialan'olon-kendry lalino no marina dia fakafaka kosa ny farany ary fataro izay tokony valiny tiana sy ny tanjona tiana tongavana manoloan'ny teny hoentiny fa ny saina tompony toko lasy tompoko vavy dia anisan'ny mahasalama ny saina madio mandinika ny fiainana dia mahatafita ihany koa fa ny finoana tsara toetra ao anatin'ny eritreritra mazava dia atongavana amin'ny tanjona ireny farany aza lazaina amin'ny olona ny fikasana sy ny nofinofinao fatazomanao sy zanahary zany mba hanananao herim-pinoana matanjaka indrindra ka tsy
tarafikadona sahalantody ny fanindrina sy ny fikasana raha izany no voatazona ary tsy tarafikadona sahalantody ihany koa ny fahatongavan'ny nofinofo maminao rehefa ao aminao ny fahazava-tsaina sy ny fahadiovana eritreritra ary rehefa mazava sy masina ny tenanao dia mazava ho azy tsy manana fahakalana fa mifahakalana ny tena mandratra ny fiainany zanak'olombelona ary ny fanaovana ratsy ny mamotika no avin'ireo taranaka fara-mandimby ka lava ny teny maro ny kabary teny sosaka vavaratsy adidika atolotra ho an'ny manam-panazy zaraina ihany koa ho an'ny malala ka dia mirary ka maniry ny sosony tsara ho anareo rehetra any ankohonana sy ambany tafo rehetra any ela velona sy hoafa-tsara tahiny zanahary sy ny razana masina ianareo ny tsy ambady mazahovady adanany ny tsy anjanaka mazahoza zalahy ho araim-bavy ny mpivarotra mahalafosy ny firenena milamina ny ankohona tokantrano kosa mifankatiava fa mitokantrano feno fitiavana no idiran'ny fahasoavana fa mitokantrano feno fahakalana sy fifosana dia mampembitra ny fanindrina sy ny fandrosoan'ny fiainana ary mampatoro ny masom-panahy mampimely mpanondradrano ny vanona ka mahatonga ny fiainana miembotra ary ihany koa ny mpianatra tafitasoan'ny fianarana ny marina rehetra ny izy eo ary ny zanak'olombelona malagasy kosa angatahana amin'ny asiny tany isokatra amin'ny masom-pahazavany alala ny tena maizy azy ary ikaroka ny fototry ny marina sy le fototry ny fitiavana mitoetra mandrakarivo anatiny koa iverina toy ny rindram-pihavanana tamin'ny andron'ireo razana masina talohany ny rindram-pihavana amin'ny malagasy ary atao atodiny ny gasy rehetra fa andany ratsy manontolo kosa ka masina hasina masina ny teny mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra manontolo.